Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre manolotra anao ny Vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tinao am Blue Line TV am Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny Vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny Vaovao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Fombafomba sy sarimihetsika sy isan'ny fiaonana anaovan'ny fahefana mpanatanteraka tatitra ny asa vitany manoloana ny fahefana mpanao lalàna izay mpanara-maso ny asan'izy ireo. Raha 2 andro no tapaka tao anatin'ny lahajinika hanatanterahana ny fiaonana. 10 ora sy sasany no nanatanterahana izany ny alakamisy lasa teo. Nantsipirin'izay tanterana ao anatin'ny matoan-datsoratra. Tsy mazava ny fomba fiasan'ny ministera ho ireo mpiofana ho mpampianatra nandrato fianarana tao amin'ny ENS Ampefloa, 70 amin'ireo nahavita fianarana telonjato mahery no horaisiny. Potika avokoa ny 570 isanjato ny lalankely amin'ny faritra iva eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Ny faritra iva izay lasa fitaovana ho an'ireo mpanao politika. Tokony isy ny teti-bola avy amin'ny fanjakana, atokana ho fikarakarana ny lakan-drano ny mpangalana ao Mananjary, izay efa antaonany maro no tsy nisy fikojakojana kanefa misarika mpizahatany maro. Farany any ivelany, olona 500 farafahakely no namony ainy tao avaratry Sinai any avaratry Egypta, vokatry ny asa fampiroroana ny tranga tany an-toerana Omaly, izay nikendry mosika iray. Hamaly izany erisetra izany ny Egyptiana raha nambarany filoham-pirenena. Ny antsipiren'ireo avy hatrany. Ampifaliana trano tompokilasy tompompivavy no iara-bananao tonga soa indray tao anatin'ny fampalalam-baovao ary saina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny faran'ny pejy ny politika vetrany fombafomba sy sarimihetsika sisa ny fiaonana izay anaovan'ny fahefana mpanatanteraka tatitra any amin'ny fahefana mpanao lalàna izay mpanara-maso ny asan'izy ireo. Raha tokony 2 andro no tapaka tao anatin'ny lahajinika hanatanterahana io fiaonana io dia nitanterahana tao anatin'ny 12 ora sy sasany izany ny alakamisy teo. Inona no antony izay avy hatrany no valian'ny Andry Rarson anatin'ny matoan-datsoratra. Ny antony maika hamonjy filan-kevitry ny ministra tao any Mahajanga ny andron'ny sabotsy sy alahady miampy ny kongresa rezonaliny antoko SVM ireo fahefana mpanatanteraka dia nilefitra manoloana izany ireo fahefana mpanao lalàna. Fahefana mpanao lalàna izay arofanina amin'ny tsy fahombiazan'ny politika mpampandrosoana tanterahan'ny fahefana mpanatanteraka. Nataony sarimihetsika ka alimbe tamin'ny 12 ora sy sasany vao noravahana ilay fiaonana ny andro voalohany ary dia nambara fa tapitra ny fiaonana teo amin'ny mpikambana amin'ny governemanta sy ny solombavambahoaka. Nangina tsy nisy na inona teny amin'ny lampany antenimera-pirenena ny Zoma izay andro faharoa tokony nanohizana ny fiaonana. Tsy hitoy ny fivoren'ny ireto solombavambahoaka ireto raha tsy ny alarobia fa 20 ny volana Novembre ho avy izao amin'ny fandraisana ireo parlementera avy any Indonezia. Mampametra-panontaniana ny olom-pirenena ankehitriny no mbola antom-pisin'ity fahefana mpanao lalàna anara-maso ny asany ireo mpanatanteraka. Rehefa nandany lalàna tsy misy afa-tsy 30 mahery kely no tonga mandany izany lalàna izany. Ankoatr'izay tsy misy intsony ny ady hevitra mialohan'ny fandaniana ny lalàna fa ora iray monja dia nahafanana nandany tsy nisy fanovana ohatra ny volavolan-dalàna hitantana ny volam-panjakana amin'ny taona 2024. Izany tokoa ve ilay resabe ny anivon'ny fiarahamonina fa jambany malety tokoa ireo solombavambahoaka ho noverin'ny vahoaka iaro ny tombotsoany. Mangina sy manaiky lembenana ireo natao arofanina manoloana ny fampiarahana ny raharahana-toko sy ny raharaha-panjakana toy izao ataon'ny mpitondra SVM any Mahajanga izao.
izany ve ilay tany dradradradraina fa tany tandalana sy demokratika, miloloha amboniny loha ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Koa raha toy izao, hoy ireo mahitsy fiteny, vazo mitovy ihany ny anim-panatanteraka sy ny fahefanam-panao lalàna, tsy aleo foanana ny iray, sitrana ay mba volam-bahoaka ahavitana zavatra hafa. Ny 10 miliara sy 3,5 tapitrisa ariary, lanina isan-taona ho an'ireto natao isolvava ny vahoaka ireto. Lafim-baovao hafa kosa indray, fepetra voalaza fa hamehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fampiakarana ny taux directeur tamin'ny fiandohany ity volana ity, tsy tanefa ny fiantraikan'izay arahany zava-misy iaina ny vahoaka malagasy ankehitriny manerana ny nosy izay ahitana taratra ny fidangan'ny vidim-piainana avokoa. Ny antsipirin'izay tateriny Lili Rapiata. Tamin'ny fiandohany ity volana Novembre ity, nampiakarina ho 5,500 ny taux directeur, raha 700 izany teo aloha, araka ny fanapa-kevitry ny banky foiben'ny Madagasikara. Ny volana May tamin'ity taona ity raha tsy ahivana nisy ny fiakarana farany, 8,300 teo aloha ary nampiakarina ho 700. Notazomina ho 13,100 kosa ny coefficient des réserves obligatoires. Noho ny fiakaran'ny vidim-piainana no voalaza ho antony nampiakarana io tah io. Ratsorina miankina amin'ny tah io ny tany zana-bola alain'ny banky amin'ny pindram-bola. Amezana ny fivezivezen'ny vola amin'ny tsena no antony fepetra io raha ny fanazavana. Fa nisy ny filakevitry ny minisitra tamin'ity androany ity izay nitanterahana tany Mahajanga. Tatitra samihafa nataon'ny minisitra tsirairay mikasika ny Mahajanga no nibahana tao anatin'izany. Nisany koa ny fankatoavana volavolan-dalàna mikasika ny fikarakarana ankapobeny ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka, volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana ny filohan'ny repoblika ary ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsy misy hatreto ny antsipiriny mivoaka makasika ireo volavolan-dalàna izay nankatoavan'ny filakevitry ny minisitra tamin'ity androany ity izay. Lafim-baovao hafa kosa indray, tsy mazava ny fomba fiasan'ny ministera hoy ireo mpiofana ho mpampianatra izay mandraty fianarana eny anivon'ny ENS. Ampefiloha 70 amin'ireo navita fianarana miisa 300 no raisina raha ny fanazavana. Androany izy ireo no nanatanteraka fiaonam-be hitadiavana vahaolana manoloana izany. Ka eto Antrantsilafa. Mametraka ny ihany manoloana ny fomba fiasan'ny ministera tompon'andraikitra ireo mpianatra nofanina ho mpampianatra na normalien na vita fianarana. Fampanantenana trano no omena azy ireo, saingy tsy misy fiovana hatramin'izao. Nampanantena ny ministera, ny ministre fa atao systématique ny recrutement normalien à partir de 2017. Or nefa ny 70 sur 300 et quelques 400 teo no recruter. Mbola misy varamangatsika 343 zany ao tsy afaka niditra amin'ny systématique mihitsy zany ny ministera raha tsy recrutena amin'ity taona ity reo olona ireo. Dia izay fampanantenana zay no mbola mahasadaikatra anay satria dia mbola fampanantenana koa zay amin'ny 2018 tsy haina mbola fampiasonana io na zavatra marina tokoa hatreto. Manay mafy no avy ny fampianarana sy ny fanabeazana eto amintsika ireto mpiofana mpampianatra na vita fianarana ireto raha mitoy ny trangan-javatra tahaka izao. Hatrizay collaboration entre syndicats et ministère nisy foana fa tamin'ity 4e vague ity dia navoaka tsotra izao fotsiny io. Ao amin'ny syndicat anay zao hatreto dia 29 fotsiny fantatra hatreto fa tena normalien avy aty aminay. Ny ambiny mbola remise en question ary na ny critère nanaovany anazy ary mbola misy mitsombadimbadika hoe sandrikely mahavita mémoire sasany lasa ny zokony misy efa navita mémoire tary tsy lasa. Les critères aloha mbola tsy mazava aminay hatreto. Ary les collaboration ohatrany hoe nitsinitsiniavana tsikelikely dia lasa zao ny hafarana. Fanontaniana mipetraka ny hoe raha vitsy no niraisina amin'ireo mpianatra na vita fianarana, iza ary avy aiza avokoa ireo mpampianatra eny amin'ny lycée eto amintsika. Nafen'ny fepetra sy ny mari-pahaizana takiana amin'ny maha-mpampianatra ny lycée azy ve izy ireo? Ny fampianarana izay fanomanana sahady no avy ny firenena sy ny vahoaka malagasy iray manontolo ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Fa tanora miisa 13 no navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly taorian'ny fiofanana izay nikarakarain'ny Fondation Frédéric Herbert tamin'ny fandarana asa OILTP. Mila fijery vaovao ny fitondrana ny firenena ary mila fandraisana andraikitra ny tanora ihany koa ao amin'ny sehatra misy azy tsirairay avy. Fanadiadiny Lili Rapiata. Ny aina tao anaty fitotonganana ara-sosialy sy ara-toekarena hatrany ny firenena malagasy nandritra ny 10 taona nazona ny fahaleovantena tsy araky ny fanantenana nanan'ireo firenena miala anaty fanjanahantany. Saika amin'ny farany hatrany no ahitana ny Madagasikara amin'ny filaharana isantsokajiny.
ilaina ny fandraisana andraikitra ny tanora anova ny fiainam-pirenena. Ireo rafitinina no nivoatra nandritra ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny andiany 17 amin'ny piofana Youth Leadership Training Program omaly. Fotoana izao andraisan'ny tanora andraikitra amin'ny sehatra misy azy tsirairay avy hoy ireo nanao ny fiofanana. Ny OLTP tokoa moa izay no vita ny programme ny formation fa manomboka eto zany ny asa rehetra izay atao dia hitondra any amin'ny fanovana. Ohatra fotsiny zany ny amanokana ohatra zao zany voafidy ao amin'ny Conseil supérieur de la magistrature dia hivoy kolotsaina avao araka ny soratra hita eto tia hivoy kolotsaina avao hoe ny fomba fanapahan-kevitra eo anivon'ny Conseil supérieur de la magistrature dia tokony fomba fanapahan-kevitra manaraka ny soatoavina sy ny etika, izany hoe mba mijery ny maha-olona fa tsy hoe fomba fanapahan-kevitra natao amaliana fatoka tsara zavatra ohatran'izany zany fanovana anisany hoentina. Ny antoko moa zany tsy mitsahatra manovana tanora mba ho mpitarika ho avin'ny firenena. Tsy maintsy andray andraikitra ao amin'ny firenena ametraka fanjakana sy fitondrana tandalana izay ny tanjona mba hisiany fitoviana sy mba hampandrosoana ny firenena raha-pitso sy raha afaka-pitso aroa mandrakizay. Manjaka eto amin'ny firenena ny politika ny zarazara ao anjakana tsy araka izay soatoavina maha-malagasy. Mbola hita taratra ankoatr'izay ny fanilokiliana ny hafa na ny tsy manam-pahefana. Antony tsy isiany ny fivoarana iraisana raha ny voalaza ny solotena maharitra ny Fondation Frédéric Ebert eto Madagasikara. Cette beauté de la force collective est quelque chose qui me semble des fois absente à Madagascar. Ny atsara ny antsoina hoe hery miaraka io dia tahaka ny tsy hita soritra loatra eto Madagasikara. Raha tokana hitandrefana izany hoe ny civilisation izay nivoahan'ny Fondation Frédéric Ebert no voalaza hatrany fa miaina anatin'ny samy makao azy amin'ny alalan'ny fanalalahana sy ny fahafahana mitady tombotsoa na ihany koa manimba ny fifandraisan'ny fiarahamonina afrikanina sy aziatika. Raha atao koa nefa ny fampitahana amin'ny firenena ny aviko ho Allemagne sy ny firenena malagasy dia hitako fa mbola hitako koa eto Madagasikara ny samy makao azy na dia voatonona hatrany aza ny fihavanana amin'ny lahateny samihafa. Ny toe-tsaina mampifandray izay fenitra amin'ny fiaraha-miaina ao anaty filaminana. Ny fanononana hatrany ireo tenin'ireo anefa toa ny ova ary miaratsy araka ny hita eny amin'ny fiarahamonina izay ahitana taratra ny fahasamihafana. Hita ihany koa amin'ny fiarahamonina ny fanelihana tsotra izao ny tsy manana fahafahana ihana mendrika. À la réalité d'une société qui est marquée par les inégalités sociales extrêmes, il existe dans cette société, je dirais carrément une exclusion sociale de ceux qui n'arrivent pas à se procurer des moyens nécessaires afin de mener une vie digne d'être vécue. Ady amin'ny kiantrano trano miala amin'ny fanasokajiana ara-tsaranga sy fiaviana mitondra fomba fijery araka ny etika ireo amin'ny ankapobeny no fenitra napetraka ety andiany 17 amin'ny fiofanana ho LGBT tanora mivoy kolotsaina avao. Fa misedra olana ireo komina ambanivohitra amin'ny fitakiana ny hetra ankilana nefa tsy tonga raha-potoana ihany koa ireo subvention avy amin'ny fanjakana foibe. Olana eo amin'ny tsy fisian'ny fampiofanana amin'ny fitakiana ny hetra no anisan'ny mahatonga izany raha ny fanadihadina nataony Mioramanitra. Komina ambanivohitra maro amin'izao fotoana izao no misedra fahasahiranana amin'ny fitakiana ny hetra amin'ireo vahoaka madinika. Olana eo amin'ny tsy fisian'ny fampiofanana ireo mpiasan'ny komina amin'ny fitakiana hetra no anisany antony manahirana ireo komina amin'izay fampitsiran-ketra izay. Etsy ankilany tsy tonga raha-potoana ihany koa ny subvention avy amin'ny fanjakana ka miteraka fahasahiranana ao amin'ny fampandehanan-draharaha amin'ny andavanandro. Vokatra ireo tranga ireo saika mibabitrosa avokoa ireo komina tsy manana fidiram-bola hafa. Tena olana lehibe zany izay mianjady aminay komina ambanivohitra tena lavitra dia momba ny fampidiran-ketra. Tsy voafana amin'ny resaka fampidiran-ketra zany ny komina ny surtout ny mpiasa rehetra ao amin'ny komina dia lasa miandry les subventions zany. Or nefa les subventions tsy tonga araka ny fotoana zany fa misy fotoana ny fahatongavana. Noho izany dia misy tatao trosa be dia be zany ao amin'ny komina amin'izay fotoana izay. Tiako milaza aminareo mpanao gazety androany fa raha ny komina iadidiko zany zao dia misy eo amin'ny 40 millions d'ariary ny trosa ny teon'ny mbiasako 40 millions d'ariary izay tena tsapako hoe tsy ho vitako mihitsy tsy ho vitanay mpiasa amin'izao mihitsy ny anefan'izany trosa zany raha tsy misy ny fanampiana formation avy amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fampidiran-ketra.
Ankoatra ny etra manana loharam-bola hafa azo trandrahana ihany koa ny komina saingy tsy afaka misitraka izany ankamaroan'ireo komina ambanivohitra. Manahirana ihany ny fanatanterahana ny ohatra fotsiny hoe amin'ilay hoe fitakeketra dia tena izay no manano sarotra anay lasa ohatrany hoe metehitra foana zany zay fanjakana foibe amin'ny resaka subvention ndraindray koa zany mba hoe tianao zay ohatra hoe resaka ristourna ohatra ny lazaina nefa ny lalana zany mbola betsaka tsy misy ny sasandray na misy ara ratsy dia na ny ristourna raha tsy dia misy zany le commune dia io zany atao hoe resaka moyen zany tegna manahirana ny commune amin'ny ankapobeny zany. Mitaky vola avokoa na ny fampandehanana ny raharaha amin'ny andavanandro na ny fanefana ny karaman'ireo mpiasan'ny komina. Ankoatra ny fahatarany subvention omen'ny fanjakana, tsy mazava ihany koa ny fomba fitsinjarana ireo subvention ho an'ny komina efa nisitraka izany. Mizara telo amin'ny ankapobeny ny fanomezana io subvention io izay tsy mazava na amin'ny ben'ny tanàna aza ny antony fizarana. Fapotika avokoa ny 5.7 isanjaton'ireo lalankely amin'ny faritra iva eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Ireo faritra iva izay lasa fitaovana ho an'ny mpanao politika ka rehefa fotoana ny fampelezan-kevitra vao fantatra ny fisian'izy ireo. Kaiton Andratsilavo. Tetezana fiampitana, totobato, sisy ny lakan-drano, lalankely, fampiasan'ny mponina avokoa ireo. Raha ny hita nefa, simba sy potika avokoa ny ankamaroan'ireo amin'izao fotoana. Maro ny maratra sy tapaka vokatra izany amin'ireo mponina mpampiasa ny lalana, indrindra ireo ankizy mpianatra sy ny mpitatitra rano. Zavatra hita amin'izao aloha zany hita daholo zany izao le resaka tetezana tena simba be daholo dia mangataka mba zany mba ho asiana arofanina daholo ny tsirairay satria be da be ny ankizy mianatra ny ankizy kely mipatsaka reny tena fivelomana aty dia mba mangataka zany mba ho atao tsara sy mafy tsara zany le tetezana. Ny eo amin'ny fahazavana, ny jiro, WC public, douche publique, bassin public zao zany zao ilainay fanampiana aminareo fikambanana sy ny fitondram-panjakana mihitsy zany zao am'izao. Potika avokoa ny 5.7 isanjaton'ny lalankely amin'ny faritra iva eto an-drenivohitra taorian'ny tondradrano. Ny mponina sy ireo fikambanana mpanao asa soa ihany hatreto no nikojakoja ireo lalana fivezivezen'ny mponina ireo. Mampalahelo tokoa moa zany fa tsy misy mijery ankehitriny ny amin'ity faritra iva nefa nyty toerana ity zany dia hivezivezeny zareo eo ny tanora eo ny be antitra ary mampalahelo mampafantatra anareo hoe sy an'olona any atokantrano tsirairay avy misy vehivavy eo amin'ny vehivavy telo teo dia mivezivezy amin'ity toerana ity zay mitondra voaka dia ny enjery noho ninona noho hoe noho zao zavatra zao noho ny fotodrafitrafa tsisy eto amin'ity fokotany ity. Mbola eo ihany koa ankilan'izay ny fahatsitseman'ny lakan-drano sy ny tatatra, vokatry ny fanorenana tsy ara-dalàna sy ny fanotofana tany. Fanantenana pokaty foana zany no azonay hoe atao io lalana io hoe amboarina io hoe nefa dia tsy misy tsisy fikarakarana dia mba eo amin'le tetezana zany aloha zany tena mba ilainay dia le fanadiovana an'le kanaly. Problemanay aty ny tena problema zany le rano avany avaratra avany andotam-penaka verina makaty ka zay mba angatahanay amin'ny fitondram-panjakana zany na zay olona tonga eo mba anamboarana an'le kanal ray manontolo na ame motopopy reserve anay fa isaka fahavaratra zay dia mijaly foana aty anaty rano. Etaeta sy fanirinim-ponina ny anana mpitondra mahay mitsinjo ny sosialim-bahoaka, ny fahasalamana, ny fandriampahalemana, anana fotodrafitrasa ahafana mivezivezy any anivon'ny fiarahamonina. Hatreto anefa tsy mbola nisy io tamberina ndraikitra ataon'ny mpitondra io. Isaky ny fifidianana ihany rehefa anambitamby ny mponina amin'ny vola 5,000 ariary sy ny vary 1 kilao na savony sy menaka izy ireo vao miseho ary mampanantena fiovana. Fa efa antaonany maro izao no tsy nasiana fikarakarana ny lakan-drano ny mpangalana ho mananjary. Lakan-drano izay tokony hisarika mpizahatany maro ho an'iny faritriny, tokony hisy anefa ny teti-bola avy amin'ny fanjakana natokana ho an'izany raha ny fanazavan'ireo mpandraharaha avy any toerana mioramanitra. Isan'ny toerana mahasarika mpizahatany maro isan-taona ny lakan-drano ny mpangalana. Lakan-drano izay mandalo automasina, manakara, mananjary. Eo ihany koa ny valan-javaboary ao ranomafana sy ireo tendrombohitra na ahafantarana an'iny faritriny. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ny fizahan-tany any an-toerana. Mbola mipetraka olana nefa hatreto ny tsy fisian'ny fikarakarana sy ny fanadiovana io lakan-drano io.
Lafiny touriste moa zany mampalaza ny mananjary koa zany ao ranomafana igny circuit ampangalana igny izay oezana zany ny ampitana azy igny amin'ny site web naparitaka n'igny circuit canal de pangalana igny fa mampalelo aminazy igny fotsiny mako raha ny tena marina misy tetibola tokony karakarana an'io canal io isan-taogno ohatra ny arabe mpanjakana ihany route nationale fa hatramina vitany canal de pangalana igny tsy mba nisy réhabilitation tsy mba nisy fikarakarana fanaovana dragage fa isan'ny circuit touristique sara indrindra ny canal de pangalana ao moa zany parc ranomafana. Atreto aloha mbola ireo mpamatsy vola sy mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara no manana finiavana hikarakara sy anadio io lakan-drano io, fikarakarana izay mitondra tombotsoa ara-tsosialy ara-toekarena sy ny eo amin'ny lafiny tontolo iainana. Mialohany ianarantsika ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao izay iresahana mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrikan'ny Bero ny favakisan'ny tohindreo raharaha vaky fonja ny CCC eto amin'ny firenena ary ny mahakasika ny fitaterana cyclopus dia anaraka dokam-barotra vetivety isika rehefa avy eo indray. Tia, tele anel tia. Misy dessin animé amlay be fona. Nena tunami. Manaya, manaraka tele na fela champagne de vie. Ont, nena ter documentaire peta. Tala ne kun ter foot. Tele champagne. Sample Line TV tawalene san tele anaro chane. Miaraka bouquet magique au Blue Line TV. Msafdiana option anakru setinao documentaire, telenovelas, film, dessin animé, na sport, un vide telo à la rage. Blue Line TV, ça fait challenge. Dès l'âge de 1 an, ce que votre bébé expérimente et apprend participe à construire l'adulte qu'il deviendra demain. Son cerveau et son système immunitaire se développent de façon très importante au cours des 3 premières années de la vie. Dans notre centre de recherche, nos experts ont développé le lait de croissance Apta Junior avec Pronutra Plus, élaboré pour les petits à partir de 1 an pour les aider à construire leur avenir pas après pas. Le lait de croissance Apta Junior de Nutricia, aujourd'hui pour demain. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche molle fixe. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molle fixe. Maman. Être au top avec les nouvelles technologies, c'est choisir les meilleurs produits en informatique. Alors faites le bon choix chez Solitech. Revendeur agréé de la marque Netgear, Solitech est aussi un carrefour des grandes marques de constructeurs informatiques. Solitech vous propose une large gamme de consommables et matériels performants et originaux. Alors rendez-vous chez Solitech Antakavir ou appelez au 020 22 205 75. Solitech, votre solution en informatique. Lalàna no anarako nanana nofinofy ahatra amin'izany mbola kely nanomboka tamina zavatra kely vola madinika atao anaty boatin-drakitra ny alehibe natao kapafinaretana ny zavatra rehetra dia nifanojy tamin'ny amin'ny vola mpiara-dalana azo antoka ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitro manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny amin'ny vola naizanaiza misy ahy miaraka amin'ny amin'ny vola afaka mindram-bola eo ny eo koa ka tanteraka ny nofinofiko. Mille avance, aime-vous l'avance? Aime-vous l'avance? Yo-yo Wachamni 500 000 ariary. Antsuiden zone dièse 111 étoile 1 dièse. Aime-vous tsotra aingana azo antoka. Anizantsika ny fampahalalam-baovao kosa indray misedra olana ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fahafito noho ny fisian'ny barrage ao Ambalakely angatahana izy ireo araka izany ny anafoanana io barrage io hanamora ny fivezivezen'ireo olona amin'ny ity lalam-pirenena ity ankoatra izay ihany koa angatahana izy ireo fanampinany sy ny mpitandron'ny filaminana any amin'izany lalam-pirenena fahafito izany. Ramanitra.
miteraka fasairanana ho an'ireo mpampiasan'ny lalam-pirenena fahafito ny fisian'ny barazy eo Ambalakely amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy any an-toerana, mijanona ora maromaro amin'io barazy io ireo fiara ary miandry ny andro maraina vao afaka manohy ny diany indray. Ankoatran'izay, misy ihany koa ny barazy eo Ambomasoa Fianaratsoa. Mangataka ny jerena kaikio raharaha io ny mpampiasan'ny lalam-pirenena fahafito. Mizaly ny mpandeha fa jerenareo fa mijaly ny vahoaka. Fa tsisy barazy ohatran'izany je ny ainana ambonin'ny tany fa mba havahanareo fa tena tsisy barazy ohatran'izany tsony. Fa iaho aloha dia tena miteny eo fa mijaly ny transporteur sy ny olom-pandeha raha mba misy ny marary sy ny hamonjy faty andevina dia voatery amin'ny fitivy amin'ny 4 maraina vao hiala Ambalamanakana amin'ny 5 vao avy Antananarivo. Ka iaho aloha dia tena miteny fa tsy mety tsy rariny mihitsy. Ankoatra izany, mbola manjaka ihany koa ny tsy fandriampahalemana amin'iny lalam-pirenena iny. Isan'ny vahaolana atolotra ireo mpampiasa iny lalana iny araka izany ny fanatevenana ny isan'ireo mpitandro filaminana amin'ny lalam-pirenena. Marina fa hoe misy ny ato Ambomasoa dia tokony misy tety raha ny gendarme koa manatra asiska amboa couragement ny ambosotra aty Ivato aty dia miverina ohatran'izay. Fa visy zany gendarme miambina eo. Atao ino aby ka gendarme natao recrutement reto tsy asa sy nao ino abotry Antananarivo eto aby avao. Rehefa avy ny grève dia feno gendarme eran'ny lalana iny. Aleva tokony ambina isan'ny tanàna amin'izay toerana atahorana dia tokony ihany ny ampiasiana gendarme. Fandraisana ndraikitra entitra avy amin'ny fitondram-panjakana no ahafahana manafoana na mampiena ny asan-dahalo sy ny fanafiana eny amin'ireny lalam-pirenena ireny. Hatreto anefa, tsy mitsahatra mirongatra ny tsy fandriampahalemana eny amin'ny lalam-pirenena rehetra. Hijanany amin'ny faritra Trantsika sekoly maro no mikatona amin'izao fotoan'izao ary tsy mianatra mpianatra any amin'ny distrikany Belo-sur-Tsirbina vokatry ny asan-dahalo sy ny fanafiana amin'ny tampiadiana mitsoponenana mamonjy renivohitra ireo mponina manao ny antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo hijery akaiky ny toe-java-misy any an-toerana akaiky Transilavo. Tapitra ny 3 volana no meny mpitondra hampandriana fahalemana ny tany sy ny firenena. Hatreto anefa, mitombo isa ny fitarainana voaray ary mihamafy ny toe-draharaha any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ohatra amin'izany ny any Belo-sur-Tsirbina izay namoizana ain'olona maro. Androany, namoaka fanambarana ny fikambanan'ireo zanaka ampelezana avy any an-toerana. Tsisy ohatrany hoe tany tsy misy fanjakana sagnatria ny resaky, izay zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy misy olo afaka mitatitsy an'izao fahasairana misy ato izao. Ty resahiko aminareo ty santionany ty, vata ty multiplier par 5, zay isaky ny fahavoazan'olo ao, la raha tena marina fa reto anagnanay daty, fa la raha nisy daty iabiaby io tsy omby taratasy ty. Tokony mba mangataka zay mba amin'ny mpitondra fanjakana hijery akaiky zany toe-zavatra zany satria mampalahelo ny mahazo an'ireo tantsaha. Any misitrika anaty ala any izy tsy mipoitra mihitsy ao amin'ny tanàna. Mandehana nge mandefasa olona mpitondra fanjakana hijery toerana an'izany. Fa hitanareo ao fa ny trano fotsiny no mipetraka ao. Fa ny olona dia miletika anaty ala any izy matory satria mitahatra. Mahatsiaro tena ho tsy misy piaro ireo vahoaka reo amin'izao fotoana izao. Zay zava-misy. Vokatr'izay, mitsoponenana mamonjy ny renivohitra ny akamaroan'ireo mponina. Tsy mianatra ny mpianatra, mikatona avokoa ny akamaroan'ireo sekoly. Raha jerena zany ny any ambanivolo any amin'izao dia tena fa tsy any ambanivolo Belo-sur-Tsirbina tsisy mpianatra intsony. Efa mikatona daholo milefa makeny Belo-sur-Tsirbina daholo ny mpianatra, ny mpampianatra rehetra zany satria tafindalo na mpianatra raha tafindalo ao sekoly. Dia makeny Belo-sur-Tsirbina. Dia ny zava-misy, le vahoaka avy any ambanivolo makeo Belo-sur-Tsirbina dia arahandalo eo Belo-sur-Tsirbina ndray. Eo be tapi-tanàna Belo-sur-Tsirbina eo district angeza be eo tafiandalo. Hitan'ny vahoaka zao fa iny dalo mandeha mitondra fitaovam-piadiana mandeha tany fa tsy sano miteny. Moa tsy mivoaka le vaovao. Tsisy mivoaka tsy hita eny enao manjery, tsy eno vaovao amin'ny radio koa ny vaovao fa tena mahagaga. Tsy ny ao Belo-sur-Tsirbina ihany, distrika maro no ahitana tranga tahaka izany raha ny fanazavana. Fa nao Miandrivazo, nao Manja, nao Mahabo, ao misy district limitrofinay ihany koa Varabaratsykely ao Antsalova. Zany faritra ao zany dia miteraky tena tsy hay ny hilazagna azy.
nagnomosary hahazo anay agny aza tsy hay satria ngomby zay nianteheranay hatram'izay lany nefa io ro saru hoenty mitaraka saru sy ny karazany ny hetraketraky ny rano moa ny voajanahary efa tsy misy raha teo ny tany maiky mpalahelo zany zavatra zany na ny serasera zany tsy afaky mampita ny resaky zao hagnatoy amin'ny foibe ny tompony andraikitrao de miteny tsy afaky hilaza hoe bon misy an'izao gnato misy omby very tsy saky ny hilaza azy hoe hapita rina ohatran'izany ka laha mihoatsy ny 10 andro farafahatarany ny tsy fandraisana andraiky tsikato ho lany ritsy zahay eo ankoatra ny alatromby sy ny dorotrano misy fikasihan-tanana sy famonoana ihany koa ataon'ireo mpanao asa ratsy ny voalohan'ny volana novambra ohatra nisy famonoana olona matsiravina atao amin'ny kominina Tsimafana ny fahafolon'ny volana novambra katekista iray nisy namono tao Bejio kominina Beltsirbina ary ny alahady 7 volana novambra lasa teo piasany ampo iray no nitafihan'ireo mpanao asa ratsy ka naratra mafy. Eo amin'ny tontolo ny fahasalamana kosa indray aretina tsy mbola fantatry ny maro ny mivady tongotra na piebo lafo ary sarotra ihany koa ny fitsaboana azy indrindra raha toka mitombo taona ny ankizy na ny olona voany ireo fikambanana tsy miankina hatreto no misehatra amin'ny fanampiana ireo olona amin'ny fitsaboana izany aretina izany eto amintsika Mikaela Ramanla. Ireo firenena sahirana na andalam-pandrosoana toy ny Madagasikara no tena ahitana ny aretina mivady tongotra na ny piebo. Raha ny atotanisa avy amin'ny fikambanana tsy miankina nanaovana fanadidina olona 5 no tratran'izany aretina izany amin'ny firenena iray 770 isanjato ity trangana aretina mivady tongotra ity dia azo avy any amboaka azo tsaboana nefa ity aretina ity saingy lafo ny sarany ary ireo olona manana fahefana amin'izany ihany no afaka mitsabo ity aretina ity eto amintsika. Raha ohatra ka zaza anankiray à peu près tafiakatra eo amin'ny raha tongotra ray izy zany dia 20,000 ariary eo ny tongotra anankiray. Tongotra anankiroa izany raha ohatra ka tongotra kely zany tafiakatra eo amin'ny 30,000 ariary eo raha zazakely izy. Raha zazakely zany raha ohatra ka mbola moins de 6 mois. Dia zazakely efa 1 an zao ty pratiquement ty efa malany any amin'ny 50,000 ariary any ty raha ohatra ka rebond plâtre tsara 50,000 ariary 60,000 ariary par séance zany hoe raha tongotra anankiroa ireo zany. Tsy ampy ny fanentanana sy ny mpifampahafantarana ny momba ity aretina ity antony tsy ahafahan'ny ray aman-dreny mitsabo izany ara-potoana. Tsy mifidy olona ihany koa ny piebo tsy maintsy miditra amin'ny fandidina ny tongotra raha toa ka mihoatra ny 3 taona ny olona iray tratra nyity aretina ity. Dia noho izany zany hatreo amin'ny 3 taona io zany aloha mbola azontsika lazaina fa tsy hiditra ny fandidina ny zaza. Tsy didina ka tsisy fandidina nge zany hatreo amin'ny 3 taona io fa raha ohatra kosa aloha zany misy ny indraindray misy zany ka particulier samihafa dia amin'izay fotoana izay hafa. Tsy arety mifindra ny mivady tongotra raha ny fanazavana trany. Hatreto ireo fikambanana tsy miankina no tena manampy arabola ireo olon-tsotra manana ity aretina ity eto amintsika. Tsy misy ny tohana na ny fanamaivana avy amin'ny fanjakana. Amin'ny fandaharana eto amin'ny Kolo TV kosa indray dia ny fiantsenana amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy na ny tranokala inona ny tombony ao anatin'izany ireo olana sedrain'ny mpandrara sy ny mpanjifa ny mikasika izany indray no arahinao anatin'ny fandaharana alalino rahampitso amin'ny 7 hariva iarahana amin'ny Narindra Randriamanana ary avetrany ny sombony amin'izany. Varotra amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy, paikady vaovao entina hisarianan'ireo mpanjifa. Fanontaniana mipetraka voalohany amin'izany ny maha-ara-dalàna ny fivarotana entana amin'ny alalan'ny Facebook. Izao fotoana izao moa efa raha malala raha ny ankabetsahan'ny mponina eto Madagasikara ny Vaovao sy Antananarivo ihany efa mampiasa Facebook avokoa. Dia tany zany izay no rona bebe kokoa. Tena maro zato mahery ve? Ie, tsy tena hoe firy mihoatra an'izay fa mahery ny loha zay. Misy kirara tamin'ireo mbola tsy nanaovana mihitsy fa vidiana ohatra. Ie, misy.
tena misy a vidina farantozo zany vidy modèle anankiroa couleur roa amina modèle anankiray izay mbola tsy nanaovako mihitsy hatramin'izao fa amin'ny andro fotoana. Mitobaka toy ny fivarotana ika farany mifandray amin'ny teknôlôjia vaovao. Samy mivoatra ao anatin'ny fotoana fohy ary samy voasokajy ho toy ny fahasoavana sy loza avokoa izany. Fa eo amin'ny maresaka resam-pirenena kosa indray dia olona 5 farafahakely no namony ainy tao avaratry Sinai any avaratry Ejipta vokatry ny asa fampirorona ny tranga tany toerana omaly izay nikendry moské iray amaly izany herisetra izany ny Egyptianina raha nambarany filoham-pirenena. Fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Asa fampirorona mahery vaika indrindra tao Ejipta no nitranga omaly tao amin'ny péninsule du Sinaï. Olona 5 farafahakely nahitana ankizy 17 no maty vokatry ny fipoahana bomba tao amin'ny moské iray tany an-toerana nandritra ny fotoam-pivavahana fanao isaky ny zoma. Nanokana 3 andro fisainam-pirenena no zava-mitranga io ny gouvernemanta egyptianina. Raha nitatitry ny polisy any an-toerana tao aorian'ny fipoahan'ilay bomba mbola nisy ihany ny nitifitra ireo mpino sy nandoro ireo fiara teo ivelan'ny moské sady nibahana ny fivoahana tao amin'ny moské io. Nambarany masiovo egyptianina ao Frantsa fa tsy maintsy isy ny valiny ny asa fampirorona omaly iny. Nanamafy izany ihany koa ny filoham-pirenena egyptianina izay nilaza fa hamaly faty ireo martiora ireo ny tafika sy ny mpitandro filaminana egyptianina. Ankoatr'izay, nanameloko ity tranga ity ihany koa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres, ny sekretera jeneraly ny Ligue Arabe sy ny filoha Amerikanina Donald Trump. Mialoha ny anakatonana tanteraka ny pejin'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao dia andefitsina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Tsy mazava ny fomba fiasan'ny ministera raha nambaran'ireo mpiofana ho mpampianatra nandrato fianarana ao amin'ny ENS Ampefilo 70 amin'ireo nahavita fianarana 300 mahery no raisina raha ny nambaran'izy ireo. Amin'ny sehatry ny sosialy, potika avokoa ny 570 isan-jato ny lalankely amin'ny faritra iva eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Ireo faritra iva izay lasa fitaovana ho an'ny mpanao politika izay tsarovana amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Farany ihany koa dia tokony hisy ny teti-bola avy amin'ny fanjakana atokana ho an'ny fikarakarana ny lakan-dran'ny mpangalanina ao Mananjary izay efa antaonany maro izao no tsy nisy fikojakojana kanefa misarika mpizahatany maro. Izay ny kotopilasy tompivavy no entina mametraka ny veloma mahafinaritra ho amin'ny herinan'io toy izao indray ny raha pitsy ihany koa mbola misy ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV. Veloma tompoko. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tonga avy mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Na raha inao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Na raha inao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino en Blue Line TV Ny vaovao dia ny rahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Na raha inao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.